Malitolakandro kosa dia nikarakara fionana tamin'ireo candidat roa izay atrika ny fidirana faharoa amin'izay fividianana filoham-pirenena izay ny fitoeram-pampianarana ambony etsy ampandrana ny IEP Madagasikara, fotoana izay nahafahan'ireo mpianatra hiditra amin'izay sehatra ny politika izay nametra-pamontaniana ho an'ireto candidat roa ireto. Fianarana angalana lesona ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha nivoalazan'ny candidat Ery Rajaonarimampianina manoloanan'ireo mpianatra, tompon'andraikitra ary mpampianatra eo anivon'ny IEP na ny Institut d'études politiques Madagascar ho malitolakandro teny ampandrana. Nambarany fa traikefa tsara isintomana lesona ho amin'ny ho avy izany ary zava-dehibe raha nivoalazany ny fananana fahaizana miaina eo anatrehan'ny zava-misy. Dia zay na miverika zava-dehibe indrindra zay développena ny capacité de totsizay sanlaza fahafanana an'izay fa hita hoe tsy maintsy voanapina lay izy mba azonao miaino, azonao mamantatra ary azonao manatsaratsara kokoa zany na intellectuelafiny ara-stratégique teo. Ny tontolo ara-politika raha nambarany dia tontolo miady. Betsaka ny fiatsaram-belatsia, ny tsindrona andamosina sy ny famadihana. Ao aorian'ny fifidianana raha nivoalazany dia tsy misy ny resy fa izy kosa ny mpandresy sy ny tsy mpandresy. Tokony isy raha nivoalazany ny rafitra iray apetraka ahafahana miantoka ny isian'ny demokrasia. Anisan'ireo nanehon'ny heviny ihany koa ho valy ny fanontaniana napetraky ny mpianatra ny resaka fampandrosoana ara-toe-karena, ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Somary nisy indrokely vokatry ny fahatarana ny fahadongavan'ny candidat Jean-Louis Robinson teny atoerana ka dia nisolo-tenany aloha izay nahitana ny Raymond Razavindrakoto, Julien Ravelonarivo sy Medjamrado Razafimiary no nandray fitenenana. Nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny Dr Jean-Louis Robinson dia anisan'ny nanehon'ny heviny ny resaka fananganana ny Haute Cour de Justice. Anisan'ny nasiany teny ihany koa ny fahasahiranana ara-bola izay sedrain'ny orinasa Jirama ary nasian'ireo teknisianina mpiara-miasa amin'ny teny ihany koa ny mikasika ny fampiarana ny MAP na ny Madagasikara Amperinasa izay hitondrana fanatsarana. Zava-dehibe ho an'ireo tanora mandalina ny resaka politika eto amintsika ny fionana tamin'ireo candidat roa tota ireo mpianatra ireo rahateo dia maniry ny andray anjara amin'ny famoahana ny firenena ao anatin'ny krizy.